Mbola eo amin'izay taranja tenisy izay any manomboka izao dia amidy amin'ny vidiny mirary ireo fitaovana entina milalao ity taranja ity. Izany natao vokatra izany dia fiara-miasa ny Fédération Malagasy ny taranja tenisy sy zareo avy eo amin'ny orinasa DHL izany ka izay no nahafahana napidiny ny vidin'ny fitaovana. Ho afaka ividy fitaovana arahitra sy manara-penitra amin'ny vidiny mirary ireo mpilalao tenisy malagasy manana kara-pilalaovana manomboka izao. Tonga avokoa ireo fitaovana rehetra novidin'ny Fédération tany amin'ny HED izay orinasa mpamokatra fitaovana filalaovana tenisy matianina. Araka ny nambaran'ny filohan'ny Fédération malagasy ny taranja tenisy Thierry Varajobel dia vokatry ny fiara-miasa tamin'ny orinasa DHL no nahafahana napidina ny vidin'ny fitaovana. Nentin'ny DHL maimpoana matsy ny fitaterana ireo fitaovana ireo teto Madagasikara. Nanomboka tamin'ny eritaona angamba ny fiara-miasa niaraka tamin'ny Fédération. Ny antony tonga nisy moa araka ny fanambarako teo hoe misy atao hoe principe anankiray zany ny arahana miasa, izany hoe Fédération niezaka ampahafantatra bebe koa ny tenisy ho an'ny besinimaro dia amin'ny tamin'ity taon'ity koa izay nanana tolotra vaovao atao hoe Express-Easy natao tolotra ho an'ny besinimaro. Ataoko angamba izay no tena nahatonga ny fiaraha-miasa dia ny anjaran'ny DHL ao anatin'izy moa ny DHL anisan'ny transporteur dia participer ny izany hoe mitondra ireo entan'ny Fédération no anisan'ny anjara biko entinay. Hiara-miasa amin'ireo kluba sy ligue paritra ny Fédération amin'ny fivarotana ireo fitaovana entina milalao tenisy ireo.